Record FM manolotra anao izao. Fandrombana fetraketraka. Nosoratany Eric Ravalson. Falimanana Lina Ilaina Zoto Olo Ravaka Nofy No anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Fandrombana fetraketraka. Jarakara viarako to. Mba manao zay mety. Eka manao zato izy. Tsara fa misaotra. Ka ianao manao ona? Eo ihany re. Tsara zany eo ihany zany e. Manatona anao ary Jarakoto fa misy ihany ny tokony ho resahana. Ka inona moa zany tokony ho resahana ry Ngarandry? Mampieritreritra ka. Alao ary aloha ajango kely ary zany ty asa tany mangahazo tiako. De miala tsiny re manelingelina. Tsisy tsinika. Sady mba manararaotra makaina kely koa fa efa be ihany zay vitako zay Ka inona zato vaovao sy maresaka ary? Mahalasa saina aho tia nanolona ny folopoko tanitsika tapotapoka teo ty e. Fifandrifinjavatra ve sa inona fa voalalako nge zay mivady ny resaka an'izany e? Hay. Fa de inona loatra tokoa aloha ny antony anesoran'zareo azy? Raha ny hainiko aloha de hoe afaka avany any ambony any ny folopoko tany vaovao ka tsy maintsy omena toerana. Iza ny nipoiran'izany resaka zany? Iza fa ny zanaka folopoko tany vaovao io ihany ka. De iza ny tantarany an'izany ry Ngarandry? Izy aloha tsy ny tantara mivatany. Saingy ny ady nataony tamin'ny zanaka Silofo son omaly zay no napotra n'izany resaka zany. Ka tsy mazava amiko ty lazainao ko. Anga ny ady izy ireo maly. Oy, tena ny ady tokoa. Vaky raha mihitsy aza nke ny zanaka Ngara iny e. Kina ny fandraisan'izany amin'le resaka teo? Izao. Raha ny lalao teo tokotany noho le zanaka Silofo son lahy kely ny ray andro zay. De nanatony ty zanaka Ngara lehibe. Ka zay tsy ny fakazahony teo fa velona ny ady. Resy tamin'izany ny zanaka Ngara folopoko tany ka nahalaza hoe hoetany lahy fa halazako amin'ny dadanay ala. Ka fomba ny ankizy kosa nge ny mandaza amin'ny ray aman-dreny raha mahamisy mahazo anjanany e. Ka tsy zay any nge ny voalazany fa mbola nisy hafa e. De afiana koa ry Ngarandry? Izao no teneniny ony. Tsy fantatra lahy fa mahitahita nge ny dadanay e. Sady ngetroka be koa ny dadatoanay. Tenja zany ry Ngarandry ka tsisy dikany a. Ka ny fomba firesaka iny lehibe ao an-trano ihany nge no mivoaka amin'ny vavan'ny ankizy e. Zaza kely iny ve de tokony hahalazan'izany raha tsy efa henony matetika ao an-tranony zany? De tsy haiko indray aloha zany ko. Lasa mihitsy aza nge ny saiko ny manombana hoe mety ho fialonana tsotro zao no nanesorana ny folopoko tany teo aloha e. Fa fialonana monao koa ry Ngarandry a? Ka henony fa tiatsika eto tanàny Ngarainy teo aloha. De tiaka n'izany fon'ny vahoaka zany ty vaovao. De nampiasainy le dadatongetroka mba haka ny toerana. Sao de mba lasa any amin'tsizy kosa aloha zany eritreritra ao zany. Ka nahoana raha nitapotapoka teo de nesorina le mamim-bahoaka e. Ka io ny any ambony any mandrindra an'izany ko. Sika nge mahafantatra fa efa misy tompona ndraiky tamin'ny sahanany amin'izany e. Inoko fa tsy hanao tao foana ny manam-pahefana. Ka na izany aza ka. Misy zavatra fenina mihitsy aho e. Sa ianao kosa no de efa be tombatomban-dratsy. Tena misy zavatra hafa mihitsy ao mahatonga arainy teo aloha tsy nilazalaza ny mety andozan'ny toerany. Fantatrao ihany ny toetrany. Misy marina ihany kosa aloha zany ka. Zay ange ho aho e. Ilazany atany tsika ponina eto rehefa misy zavatra reny na hitany tany ambadika tany. Indrindra fa aminao zay tena tanana kavanany tokoa. Ka zay indrindra nge ny tenenako hoe misy resaka tsy mahazava ao e. De aloha reny ho avy ny tsara azy Ngarandry a. Vao herinandro nge zay no nahatongavan'ity vaovao ty e. Tsy fantatsika zay mbola ho ataony. Ka ny ayatsy evanana ry Ngarakotoko. Ka de aza atao be loatra koa nefa na de zany azy fa anosika any amin'ny fanaotavam-poana nge e.
toa tsy mety mandry amin'izany ny eritreritro ny Ngarakoto. Ianao nararandao amin'izany eo raha izaniko. Tsy mitombona zany ny ahahanaoko. Dia mampimety koa Ngarandry izany ka zany angely lazaiko aminao hoe malahelo ny tombotra kely azony tamin'ny afolopoka tany teo aloha Randry. Antahoana kosa ny tsy hanembona an'ireny tolotolotra masombolona nataony Ngaprezy azy ireny. Ny olona rehetra mividy daholo fa izy irery mahazo maimaim-poana. Ka ainy mandangolango ny saingarainy tamin'ireniko. Fa le Prezy koa ohatrany tsy azoko mihitsy tamin'ireny. Tsy azonao ahoana? Ke tantarany Ngarandry azao lainga mare fototra rehetra zao dia malahelo dia lasa manome masombolo maimaim-poana. Olona kapotsaka tsy. Dia samy manana toetrany tokoa ny olombelona ka. Mijery ianao nge ilay lanonana nandraisana talitsekoly vaovao iny. Naninona? Ianao izany anie raha koa dia tena tsy mahitsy mba fahitan'ny olona mihitsy. Fa nisy inona tamin'iny? Ty Randry ty ihany ka modiny sy ny karakara mafy ery izy mba tsy handoavany an'le vary raika poka sy vola 200 ariary ho fandraisana amin'ny talitsekoly. Angambo izy tsy nandoa tamin'ireny? Jany tokoa tsy nandoa. Fa iza moa nanangona ny vola sy ny vary tamin'ireny tokoa i Ramatoa Rasakery avaran-tanàna. Dia vao marina tany amin'ny Ramatoa iny ve fa tsy nandoa ireny ny fanarahana tamin'ny ray aman-dreny mpianatra ireny Randry? Voalazanao angamo tsy efa miandriandry Randry iny mihitsy n'izao i Rasaika. Ka inona ny andrasany Randry? Ka ovaky ny bantsilany eo amin'ny fivorian'ny ray aman-dreny mpianatra ngemozy izany afetsifetsen-Randry izany. Dia lalina koa izany fanahy Ramatoa Rasaika izany ko. Zavatra bitika izany koa mety andeha fanalana baraka olona. Tsy rariny kosa aloha ny Randry. Zavatra efa fanarahana vita zao ve dia ndeha efa diana tampoka eo. Avelao re izy anao ny ataony fa izy ange no ampangainy ny sain-dratsiny eo avy eo Rasaika anga mahandry izany. Hitanao ihany iny toetran'iny. Mafana fo amina zavatra atao ka alana avy hatrany izay mialangalana. Ka tsy vahaolana izany mifamarika masom-bahoaka izany ko. Kanefa dia tezitra amin'ny Randry mihitsy any Ramatoa Rasaika. Dia avelao re ho azy ihany ny azy fa aza dia midimiditra amin'izay ataony Rasaika amin'ny Randry ianao Randry azy zao ny ahita ny anganiny tokoa raha mbola manohy ny afetifetsena amin'ity filopoko tamin'ny vaovao tiako. Fa inona ny mahatonga anao miteny an'izany? Ay tokoa moa mbola tsy nolazaiko taminao ilay nitantarainga filopoko tamin'ny vaovao tamiko. Tsy mbola nitantarainao ka? Eno tsara ary fa hitantara. Fa iza moa Ngarakoto ny name alalana anao anapatapaka hazo eo tsy mitanandreo? Azo voleko ihany nge reto ny tapahako Président Ka na anao na tsy anao dia tsy maintsy maka lalana ty amiko ianao vao mahazo manapatapaka hazo toy ireny. Azo? Aiza kosa Président? Tanàna misy lalana amin'ny fety ry Ngarakoto tsy azo anaovan'izay tiany tsirairay atao. Dia na dia eo amin'ny tany ka aza ve any anao zavatra dia mila maka lalana aminao ihany koa. Fantsitsina ve ny sofinao sa ny teny-gasiny tsy azonao Président, fa nananky ihany inge ny ampiasaiko ka ninona natao eo amin'ny taninao tsy maintsy maka lalana ty amiko na izy na izy mazava? Eny ary tompoko. Dia tena mba masika tokoa izy izany ka izay ange ilay teneniko aminao hoe tsy ahita rariny amin'ny président vaovao io Randry amin'ity toetra mifetsifetsy sy misolelaka ity. Raha tena andalany rariny amin'ny fampiarana ny lalàna tokoa moa ka anina. Raha tsy izay kosa dia fetsarambela tsisy fanaovana kely tsy mba mamindro
dia tsy misy mahalala ny eo am-potsy milaokotsika alao ny fotoana mifandimby ihany no ampariparan'izay naferina fa izao any manahira-tsaina kely any eny fa maninona moa tsy maintsy makalalana any aminy raha hikarakara ny fanana amin'ny tena dia tsy haiko ray ramatoa fa dia izao tokoa angano tonga amin'ilay fitenenana hoe miova ndrina miova sata anahirana izy ty raha izany no fandehanika no ka tena mety anahirana kely ihany koa aloha satria ohatrany hoe tsy manana fahaleovan-tena amin'ny fananan'izany zany ny tsirairay raha azoko sao dia mba tsy tompo ny fananantsika mihitsy koa asika ny orinany dia aleo re makatoy ihany aloha fa rehefa alohalika avreny ramibary tsy hita eo ihany izay ho atao miaraka amin'ny fokon'olona ty miova fomba no manahiranako hitako marina raha mba ohatrany hoe tompon'ny fanana amin'ny teny izany ny tena aleoko ihany ilay présidente eo aloha ka dia tianao zany le azondra ny tompontsy manokana mihoatra ny sarambabeny zany ve tiako e saingy raha mivadika ao amina tsy fahamarinany ty vaovao ty dia aleo ihany le teo aloha tsy maintsy atrehana ny zava-misy ranta fa ny fitsaratsarana tsy misy pirofokongeno tsy ahitana ny rariny sady tsy natao anakin-davitsika fa natao hiasa sy ankatoy ka ohatrany tsy tompony tamiko tsiny ahy zany manomboko izaoko ny taninao ve motsy ho anao mandrakizay fa fomba fampiasana azy fotsiny zany miova kely tsy araky nefa nahazatra teo alohako sady aleo koa mba miova kely mba ahitana azy satria sao dia mba efa zatra ny lalany amin'inona loatra tokoa ary tsika tsy mahita voka-tsofiry ka manahirana ny miala mahazatra ranga manahirana tokoa ny miala mahazatra saingy mila manova fijery any tsika tatraso tsika ny tsy lipivoarana amin'ny fivoarana ka zatra mionona fotsiny amin'ny vokatra kely miakatra isa-taona lavo zao amin'ny fomba fampiasantsika ny tanitsika ina moa ny fandraisan'ny fakana lalàna amin'ny président amin'ny fampiasana amin'ny taniko dia tsy haiko aloha fa dia mety hoe zay mba mahakalalana ao aminy kosa ngamba dia mbo enany teknika tsara kokoa ny fampiasana ny tany dia mampisalasala taky ny lehilahy mikiaviny ty isiko ny tarehim-bavy be fioka sarotra tao lehilahy Oui. Nampiatso ahony ianao andre mato président nampiatso anao tokoa e matraisa seza dia mipetrapetra misaotra tompoko ka zao ny etsoko anao ry ingarako toa eny tompoko hitako fa tsy manam-pitaovana najariana ny taninao ianao le tany koa iza moa zany président le ry andrefam-bohatra ay ireo tambolo reo reo indrindra ka tia najary an'ireo taniko ireo mihitsy aho tsaratsara kokoa saingy tsy manamboly ka zay indrindra ngeny ny etsoko anao manan-kevitra entina manajary an'ireo taninao reo mantsy voninandray sy andinika ny sosokevitra ao atompoko aikosa ka zao ary amidio amiko ireo taninao reo fa manam-pitaovana enti miasa amidy eny amidio amiko fa afaka mikarakara azy ireo tsara ahoana no ivarotako ny tandrazako aminao tompoko rehefa tsy vita kosa nge dia aleo mba omena azy afaka hanasoa azy sa ve tsy mety zany ho ianao zaho any tsy mahavita fa aoriana kely kosa angamba mety mba hanambola entina mikarakara an'ireo taniko ireo ihany ko raha koa aiza moa ny afantaranao an'izay mbola ny akibon'ny omby ihany ka tsy maintsy ho tongo zany ka ny anjara masoandra nge ho an'ny rehetra président tamin'ny tany gasy ny nisy finono ohatran'izany ry ngarakoto efa miaina amin'ny taonjatony tsy finonom-pontsika izao raha mbola misy koa io Andriamanitra andrenana io dia tsy maintsy ho tongo zany ka izy mameny anjarako izy manamboatra ny vitako efa nilozany toetrandro zany ny anjara sy vitan'izany ry ngarakoto ianao moa zany fa za matoky atoky efa tena mbola misy sy mandaitra kehitriny sy ho mandraka izay ny vitana sy ny anjara ka maninony ianao tsy mahita vola najariana ny taninao ary ka mandeha amin'ny fotoana ny zavatra rehetra reo tompoko sao dia raha tsy vitana sy very anjara kosa ary ianao tsy misy zany président matoky an'le nahary zao rehetra zao
ay dia ampahafantariko anao anefa fa raha tsy metsiketsika kehitriny dia tsy ahita an'izany anjara masoandronao izany mihitsy ianao. Metsiketsika ahoana moa? Zany mila metsiketsika rangahy raiso amin'izay azonao azy zany. Mila miasa mafy zany angamba. Ka efa mba manao ny aiko zavatra mihitsy ange amin'ny asa mandraraha andavanandro e. Fa ao ariana kely eo angamba vao hisy vokany zany. Ela be zany fa zao hoe amidio amiko ireo taninao reo fa tsy hainao no mikarakara azy. Mba aza asiana fanerena tahaka izany kosa ko. Ka tombotsoa amin'ny tanàna koa angeny anaovako an'izany e. Fa tombotsoa amin'ny tanàna ahoana koa moa zany? Anajary ny taninao mila piasa betsaka hanatanteraka an'izany. Amin'izay fotoana izay dia olona eto tanàna no alaiko mba hanana asa tsy manan-katao amin'izay. Nefa manana asa moa vao maika afaka mampitombo ny fananany amin'ny alalan'ny fiasany amiko. Ko maninona mora mba ampisamborona vola zany anajareko ny taniko dia mba zay ihany miandraikitra ny fananako. Tsy hainao zany Rakoto tsy hainao zany. Fa ahoana ny tsy aizako an'izany président? Mila fahaizana mampahalalana avolenty zany. Sa miahiany tsy hiverena ny volanao ianao? Eny mety misy an'izay koa angamba. Raha izany ange zany ny ahiahinao dia tsy maninona fanao taratasy tsika. Azao no izy ringa Rakoto mandeha ianao mody dia eritrereto tsara izay tokony ho vidiny taninao io. Verina ty ianao amin'ny latsinainy mitondra ny valiny. Fa ho hita eo ihany koa nefa na ho alefa na tsy ho alefa ireo taninireko. Sady mbola mila fifampidinena amin'ny ramatoa ihany koa nge zany e. Dia zany ny antony antsonga araina ranta. Zay ary le fanahiko mody hoe tsy maintsy makalalana aminy vao afaka manajary ny tany. Aika ny fanananao mihitsy zany ny tiana lainako. Fa dia zany indray aloha dia tsy hameny taniko mihitsy na dia ho vidiny azy e. Arena mitombo vidy isan'andro ny tany ka tsy ho alefako mihitsy. Eny mila resana ihany ny fokon'olona rangaha fa mitady ratsy izy zany tsy mila manao an'izany fa ho tsapan'ny olona eny ihany ny tokony atao raha ohatra ka mitady anao barofo président io. Ny tena hiko ny Rakoto rehefa tsy anaiky hivarotra ny tany aminy tsika dia moalainy akery ny fananantsika tsy resaka didiny be sandry izy tiako hoe mitady anao an'izany ka tsy tia halala zany izy fefa nilaza ho fianakavian'olona amboniko. dia alao anao eo fa ho hitany kely zany firaisakinam-bahoaka zany. Ny hevi-bahoaka hevitr'Andriamanitra ka iza no asakana an'izany. Na isany azy tena efa tokony resadresaka ihany ka tsy fantatra izay ataony eo any ambonimbony ihany. Aleo mailo mihitsy izay tongava ny zavatra tsy ampozina tampoka kono. Tsy afaka manao nininy eo iny rehefa tsy hivarotra ny tany ka izy ity voalobodrazako tereko masaka. Ka niaka ny tanin'olona mihitsy eny efa masaka ao andohany. Dia alao anao izay ataony eo ary ahitany azy tsara. Rehefa nandinika rangaha dia manina moa raha midy ihany ny tany dia anaovana zavatra fa mivolazo aveo Inona? Izany amidy ny tany sasany dia anaovana zavatra fa ny vidiny sady mipetrapotsiny fotsiny koa ny tany sasany. Aleo mba havadika vola dia mba entina miavotra. Tsy hivarotra ny tany-drazako zany ranta. Raha tsy vita kosa ve ny karakara azy tsy aleo omeny izay afaka hikolokolo. Dia ho atao ohatrina nefitra vidiny eritreretinao. Asa atao amin'izay vidiny mahamety azy. Dia anaovana inona koa nefa ny vola vidiny avy eo? Ampiasaina amin'ny fanatsarana fiompianako. Takony tsy mazoto amin'izany ranta ka. Fa inona ary ny tsy mampazoto anao amin'izany? Tsy ho kendrakendray ny dadabe ao raha mivarotra an'ireo tany ireo. Dadaza tsy mivarotra an'ireo Izaho kosa angamba tsy hametsiny kosa ry dadabe raha nasoa ny taranany tsy maintsy hivarotana amin'ny tany. 14 nge dady zay fo ny fahavelony. Tsy azo amidy ozy ireo tany ireo fa lova tamin'ny razambe.
ary iveloman'ireo taranaka mifandimby ka nasoavana ny taranaka mifandimby mihitsy any nge mifananany fa tsy hoe anaovana zavatra hafa kory ka ohatrany tsa aleo manaja ny temy maty mijery anao fotsiny tsy mahavelona antsika kory ny tany navelany maty tsy aleo hoe mba midy de mivadika zavatra hafa mba ho iavotatena iny keko aloha fa tsy mahavelona antsika ireo tany reo amin'izao fotoana izao saingy any ariana any kosa aloha inoko fa anavitra antsika raha arahana tsara ny teny dadabe tsy naso nidirany teny dadabe amin'izany ka arahana ny teniny de mitahantsika izy aza de miteniteny foana re raha koto aiza koa misy an'izany za marina mitady dadabe rehefa katoavina ny teniny io de ataovy azy izay patatro fa mety taninao koa io ko zako ny be teniteny eto ny atsy amidiko ny taniko hoe aleo arahana ny teny maty de zany mifanapahakevitra mivady tompoko tsy amidy ny tany fa raha vonona ampisambolanay ianao de misaotra melo kosa ianao zany angeringarako de tena tsy mieritreritra mihitsy tsy mieritreritra ahoana re tompoko tombotsoa ampiarahamonina nge ny fivarotanao ny taninao amiko ka maninona nefa ny tsy niandro lerabe vazaha eo akaiky ino amin'ny vidiny ny azo io matsy lehibe kokoa noho ny tsara ny ngarabe zazary ngarakoto ny taninao ihany mety amin'ny tetikasako finanefa zany tetikasanao zany tetikasa mahasoa ny tanàna sy ny mponina ka zay ny fanapahakevitra mivady président tsy amidy ny tany rehefa tsy afaka mampisambolanay ianao tsy maninona raha tsy mahazoto hivarotra ny taninao ianao de mangatadalana zany tompoko raha ohatra ka tsisy resaka hafa ataonao tsony ndao omendalana ianao mipetrapetrahinao ringarandre misaotra tompoko ka zao ny atsokanao mianao anao président fantatro fa mifakazo abotsara ianao singarakoto marina de marina tokoa zany tompoko ka zao eno mba sasora angatiny atodoandrakoto mba hivarotra ny taniny amiko raha vitanao zany de azo valo soa lehibe amiko ianao ka le taninaiza moa zay raha tsy mahadiso maromaro any mantsy ny tany netiko hitanao le tambola ery andrefambohatra ery hay ve iny ka raha tsy mety izy de ahoana ka zay indrindra nge ny lako anao randry anery azy amin'ny alalan'ny fifakazahoanareo ampo de inareo ny tambony ho azoko tompoko raha totosako ny fanirianao aza manany amin'izany ianao zany lehibe eto an-tanàna fantatro ny ataoko nefa tandremo koa fa raha vao tsy vitanao zay asaiko ataonao de isazy aiza kosa re zaniko tsy safidiko ngeny ianao an'izao fa ianao ny antso ka ny tsy ambararoako efa fantatrao zao nefa tsy ho vitanao koa ny asa asaiko ataonao noho izany de tsy maintsy misy sazy de alao emotra président fa tsy ho zakako zay sazy omenao raha ohatra ka tsy ho vitako ny fanirianao ka de ampafantariko anao anefa fa tsy mahazo memotra tsony ianao fa nahoana kosa re tompoko satria efa fantatrao ny faniriko azo amin'ny tany rakoto na ampidirinao tamin'ny sarotra président ka tsy misy sarotra zany randria ampiasao ny fifankazahoanareo apo de vitanao zany eny ekeko ngefa mifakazo apo zay nefa zany tsy ahavaolana velively raha tsy hivarotra ny taniny izy ka didy nomeko anao tsy maintsy vitanao zay nyteneniko taminao teo randria zay mandeha ny ianao manantanteraka an'izany zao de zao
tonga salazaranandro izany ry arandry a ka inona vaovao inona fa dimy mandalo dia mitsidika misaotra mahatsiaro e za indrindra ngeny mampiaramonina koa mifamanja fa ono a eno efa mba tsy mieritreritra iaratsony ve moa ny sainao sa ahoana aloha zany hijanony eo rakoto fa zao no tena antondihako eny tokoa mienanao mahita n'le taninareo irendry efa mbohatra aho dia lasa sainy lasa iza ny sainao zao maninona raha mba hamidinao amiko io taninao io amidy ahoana randry ka atao mipetrapotsiny ny sasanyko dia aloha ve mba ampiasaiko raha ny amidy aloha dia tsy raikitra raha anofy ianao dia azo keritreretina ihany tsy mety amiko zany manofa tany zany rakoto fa tsy mitovy ihany ve moa manofy ianao na mividy satria ianao rery ihany mamokatra eo aloha dia tsorona ny mariny da zao misy mpanambola ny resaka tamiko izay mikasika ny rahanay miasa ka izany miantoko any tany fa izy ko isany miantoko an'ireny vola ampiasaina hatramin'ny vinandray moa ianao ty mba nifampiraharaha tamin'ny mpanambola eny tsy mbola nisy tamin'ny fiainako tokoa zany saingy aketiny dia izy ireny manatona mahatompo tanyrazana eto ko maninona tsy asaina nifampiraharaha amin'ny lehibe pokotany izy mantsy milaza ho tena tompo-pahefanetro tanànako ka tsy tompo tanyrazana eto nga rainy rakoto anga izy manana tany eto na dia raidia azy tendry avy any amin'ny fitondrana ambony fotsiny ngeny mahatonga azy eto dia inona indray ary zany noho ny raha hamidiko aminao reo taniko ireo anao ve rakoto dia ho fatin'ireo mbola maro ngeny taninareo akoatran'ireo lovaka avy amin'ny razambeko ireo ka sarotra amiko ny varotra azy ka tany tsy atenaina vokatra io ve rakoto dia mahasaro-piarana ohatran'izany zanyko lovo ireo ka tsy azo zaraina na amidy ahofa kosa dia mety azo ifampiraharahany ka le mpanambola tsy anaiky hiara-isa amiko raha fatany fa tany ahofa no entiko eo anatreniko ka dia tsy raikitra zany fa leony aho eo ihany ka dia tsy mba azo ifampirarahana mihitsy ianao zany ka izany kosa ny afatry ny maty randria ty azo amidy ny lova ka ny taninao nge kory tsy ho lasan'olo-kafa raha amidy fa ho ahy ihany zaray tanyrazana aminao zao noho izy eno ahy raha hivarotra dia ny amin'ny taranany fa tsy amin'ny mpiray tanyrazana aminy azonao fa inona moa no mahasamihafa n'izany matoa nge tsika ray tanyrazana dia iray razana ny mpirany zany fa misy ny taranaka akaiky sy ny avatetezina samihafa ireo dia saro-piaro tafahoatra ianao zany rakotoka fa nanako kosa ve tsy ahasaro-piaro mba adin'eo ihany fa navotana an'ireo mpiray tanyrazana amintsika ngeno famarotanao an'ireo tanyreo amiko tsisy diniana tsoa zany randria fa adina hoana kosa zaho ary noho izy mihaino anao raha vonina ny anofy ianao dia tonga avy miresaka rapitso fa raha tsy zany kosa dia miala tsiny aminao fa tsy hivarotra ny taniko mihitsy dia izany sy zany ny resakay président oarangaty tena tsy nahavita ny asanao mihitsy angehanao zany ka efa mba nanao n'izay mety any atoko fa lalipaka ao amin'ny loatra ny tenin'ny matiko ny maty tsy miteny ve raha indrino heverinao havita inona tsony ianao no mihevitra tahaka izany fa izy mahatoko tanteraka ny asin'ny razana akatereo amin'ny fomba rehetra izy rangaty hivarotra ny taniny ka izany ho aminao miraikitra ao andohany ny afatry ny maty azao noho izy randry herinandro ny fotoana omeko anao anataterahanao baiko aiza kosa ve dia ho vitako na dia inona azy zany noho izy tsy maintsy taterahanao ny baiko mazava fihevanana ngeny ifandraisana fa tsy tombotsoa ka tsy tia lalan'izany ahy tsy maintsy vitanao mampanaiky andrakoty hivarotra ny taniny amiko za koa ranga tsy mahavita fa tsy misy azonao teritereny zany eto ay kosa tandremikely ty vava moniny eto amin'ny tanàna fiheziko angenao tady dio tsara zany tsarovy ihany koa fa mipetraka eto amin'ny tanàna ny razanay ianao anenenanao zay teninao zay eny zay ray manenina amin'ny tenina voakany ary lasa rangahy ianao mandeha any lasa koa
toko malala ny anarako elany io mbola tsy mahafantatra tsara mantsy lahy. Tena famingavingananao tsotra izao ange izany nataony Randry izany setra tena ataoko tsy vita moramora ny famingavingana inka. Inona koa moa ny olana raha faizina any aza matahotra ianao fa tsy hanafay fotsiny afa vitaiko hatramin'ny tantarany. Sady olona bady koa ve izy vidiny makaiza. Aleo etsy anary zalahy etsy an-drano foy fa reny zao no tena tsara ira miasa. Sady ireo koa ve tsy vola kely ihany dia efa mahatapina amin'ny masony. Haiko miresaka an'ireny ake a. Dia inona no resahanao aminy ary? Satria ny sambotra sainala ny aindrandrika inona indray ary. Karaha tia misy tsy mahatambava amin'ireo dia ahoana? Dia ajetaka koa izay tsy mahatambava eto ampelantanako angeny fahefana rehetra ary linay aza mifamonon'olona izany fa tsy fantatrao izay vadiko ny tantara. Tsy misy tokony atahoranao zany. Dia inona ary ny tetikady anatanterahana an'izany? Zao no tsy maintsy atao. Vonoina aloha Randry fa izy nefa malala ny tsy ambaratelo. Dia avy eo alaina keriny tsotro zao ny tany rakoto amorona antsika taratasy ho azo mora foana ny fananany. Tsara mihitsy aloha raha azontsika io tany rakoto io ka mahavokatra be mihitsy ry izy fa asy tsy ampiasany azy sady mora amidy mihitsy koa ka rehefa tsy ampiasainy dia alaitsika kia asika nitrandraka azy. Dia karakara tokoa ary fa aleo atsika toy izay mipetra-potsiny eo aza matahotra ki fa eto ampelantanantsika ny fahefana rehetra. Iza ny olona ambony eto ka tsy fantatro. Teto angara seny mifanena taminao nga izy teo? Tsy mifanena fa tazako lavitra fotsiny. Aona koa tsy nampifanena anareo nefa vao aingana teo mitsy inga izy niala teto Zavy any avaratra fa izy ho any atsimo dia izay tsy nampifanena anay. Sahay tokoa nga amin'izay ry izy ohatrany mamindra kodikody ohatran'ireny olona rakotro ny tahotra ireny. Efa maizina kosa ny androko tsy atahotra ve izy aminao Eny finna tokoa aloha natongavany teto milaza loza. Lozinona? Tsy mbola tonga tao an-trano ny Randry vadiny hatramin'izao ka atsika mipitahiry ny Randry vadiny. Raha kodikoa ianao koa dia efa sarotra iresahana ka marina izanyko. Vadiny veny tsy mody any an-trano dia tia amintsika tena nahita vahaolana. Tsy nitady vahaolana kosa izy teto ka inona nataony teto? Nanontany izy hoe sao dia mba malala vaovao mikasika ny vadiny tsikako. Dia mbola Randry sy ny afetsен-dratsiny ihany zany. Afetsен-dratsy ahoana koa zany? Ka misy mpanambola zano ny any andrenivohitra any hiara-asa aminy dia mety ho lasany izy. Raha misy an'izany kosa ve dia tsy mbola zainy amin'ny vadiny ka zay nge nyteneniko aminao hoe Randry sy ny afetsen-dratsiny tiany kobonina ho azy samy rery zany dia tsy lazainy amin'ny raha seheno. Dia mba hafa loatra zany raha toetran'olona koa. Ty vadiny mampalahelo mitotototo atsero. Iny Randry koa toa tsy mahagaga tsoa zany. Aran'izy tongoboly eo ambony latabatra io. Tena rasehino adiny no miparakiny. Ary tena mikorotan-tsaina misy rasehino zany ko. Adiny mba ny tongoboly marina. Ka ny vadiny tena zao kosa ve tsy mody trano tsy mba hitaitaina fenao kosa. Dia lalina kosa ngeza ny fahasahin-Randry zany aleo ny azo azy fa nanahoana aloha ty tanimboanjo ho avanao daholo ihany ve izy rehetra tao? Ka ny namita an'izany indrindra ny nahatratrariva ohatr' izao ko. Misy atenena kely ihany zany tsika amin'ny fiakaran'ny voanjoko. Zany mihitsy. Ohatrany tsy mety andro setra izany analany Randry izany ka. Fa maninona aiko apiely ny zavatra tiako atao izy dia tsy maintsy fitaina sady valy ny famingavingana aranga zany
Mba adin'io tsara ihany anefa aloha dia ho ratsy tantara eto an-tanàna eto tsy olana kiza fa atsika ny tanàna, atsika ny lalàna, atsika ny fahefana. na zany azy. Sady efa andresako anao an'izany koa angery zalahy eny an-dranofoy e. Tena nanatanteraka an'izay nilazainao ve ry zareo? Fa izany tsy anakay be mainty any ange nomena ny toromarika dia mandeha ny zava-drehetra ary liana e. Dia ohatrinona ary nomenao an'ity be mainty e? Vola kely ihany nomeko anazy dia narangarangako ny fahefana mahazaha. Dia roviana hono ny anatotosanniraka nampanaovinao azy. Sika kitsy miandrela fa tsy maintsy tanterahan'ny faran'izay aingana ny baiko koa. Fa ny ahazona ny tandrakody ity zao no to olanako. Olana ahoana e? Tsisy olan'izany fa haitsika foana manao azy. Dia ahoana ary ny atao amin'izany e? Tsotra kely. Eto ampelantanantsika ny fahefana, amoronantsika taratasy dia azontsika mora foana. Orsetra, amoronana taratasy ahony? Fa zany koa ve dia tsy azonao e? Ka tsy mazava amiko. Amoronana taratasy vaovao amin'ny anarantsika io tany io dia sika ny tompony avy eo. Dia afaingano ary raha izany. Tsy tahirenao fa vetivety dia vita io e. Zao ny fotoana fanararaotana novanjavatra satria eo ampelantanan'ireo olom-pantatsika ny fahefana rehetra. Mampisefosefo anao ohatran'io? Loza fa lozinina matrandry na zany e, matrandrio fa taizany nahalanao an'izany? Za andeha hiasy io maraina io fanena tamin'ny rasay mitomany mandeha eny an-dalana. Tamin'ny firy? Ka za andeha hiasy io maraina io ako tamin'ny firy ray anga. Dia inona ny lazaindra matosy ino? Zao nisy namono alina tamin'ny antso ny randry dia natsipitatsy-akady ny fatiny. Andriamanitro, dia iza ny navanina ny loza? Asa fa raha ny filazan-drasena aloha dia hoe io président io navotan'izany. Fa nidiran-dozinina, dia ahoana koa ny nahalalany izany e? Sisy io nresaka mandeha eny an-dranofoy hono izany. Sao dia mba tsy marina kosa aloha izany rakoto dia tsy haiko aloha fa izay ny fitantaran-dramatora sy henoko. Ka ry zareo avy eny an-dranofoy ihany ene izany no namono azy fa tsy président akory e. Finona koa no mahatonga anao miteny an'izany? Ka mivelona tsy mety miasa ireo dia zaoko manao asanjiolano ny farany. Tsy haiko aloha fa toa izany ny fitantaran-drasy henoko. Fa ahoana? Toa hoe nasaingarainy anasany atodoantsika hono randry. Anasa atodoantsika amin'inona koa izany? Izany e, ny varotantsika n'le tanitsika ereny rehefa mbohatra amin'ny gary président. Angamo tsy efa hoe tsy raikitra iny tia. Ka za mihitsy sainginanao an'izay tetika hafahafa izany garainy dia tsy namaika natanteraka an'izany hono randry dia natsetany. Mba lozy izany marina. Raha azoko tsara ane izany dia président le mpanambola hiara-kiasa amin'ny randry e. Tsy haiko. Satria raha raikitra iny dia ho azony garainy mora foana ny fananantsika. Saingy tsy totosany paikadiny dia tsy maintsy ny andrandriny takalony. Tena mety izay tokoa oviana tokoa moa randriny mba efa hoe niakatra tany an-drenivohitra ka nahitany an'izany mpanambola izany. Za indrindra nge ho any tena raharaha zany. Ary endana aloha ianao miasa sao dia tsy ho vita eo ty asa tany ka. Hitako anoloan'ny ty angady tiako nge ny tena antondriako ny verenako ty fa mifamadika le izy teo e. Mipetrahanao rinjarakoto fa iresaka sika. Misaotra tompoko. Zao no niantsoko anao araka reto taratasy avy any ambony tonga eto ambany masoko reto dia tsy tompony tany ery andrefa tanàna tsony ianao. Ahoana tsara hoe? Zany tsy tompony tany ery andrefa tanàna tsony ianao. Jereo reto taratasy reto.
ka za ange tsy mahay mamaky teny akory tompoko. Ay, ary dia eno tsara ary izay voasoratra ato raha tsy hainao mamaky andreto e. Tasy vetivetika Andriamatoa Rasetrarivo Mamitiana ny tompon'ny tany eny andrefa tanàna manomboka Masoandranio fa tsy izay milaza azy ho tompony teo aloha intsony. Ka reo tany reo nefa nge dia efa nirazam-be anay hatramin'izay e. Ka zany tsy tompon'ny tany tsony zany ianao. Tsy avy amiko ny mahatonga an'izany fa avy amin'ny fanjakana. Ka tsy anaranao ihany ve tompoko zany Rasetrarivo zany? Ny anarana mety mitovy ny Karakoto fa tsy za mihitsy zany e. Dia inona ary ny fiarovana ambazonao atao amiko amin'izany tompoko? Ianao ny lehibe sady anisan'ny solon-tena mpanjakana eto tanànako. Tena tsy haiko zao izay azo atao aminao ry Karakoto. Teny midina moa izy tika tsy maintsy tanterahana. Mba apio re tompoko fa very ny fananako e. Tena mitalao re mangataka fanampiana aminao tompoko. Eny ary anampy anao hafa zao Eny tompoko? Efa nananao titra nga moa reo tany reo. Titra? Titrako inona ndray? Inona zany titra zany président? Ay, tsy fantatrao akory zany atao hoe titra. Tsy mbola nananao titra zany reo tany reo raha azoko tsara. Ie, tsy mbola manana an'izany tompoko. Lovako tamin'ireo razambenay ireo ka ny teny mampitrisaky ny taranaka ny fandimby ny mahatompony ankehitriny. Ka tsy misy azo atao zany raha tsy misy titra iko. Mba avoto re tompoko fa very ange ahy e. Zao mety Rangarakoto mandehana aloha ianao mody. Eny tompoko? Hoeritreretiko tsara zay tokony hanavotana anao. Dia misaotra anao tompoko, dia misaotra anao melondrindra, misaotra président. Mandreratsaina izy ty Ramatoa. Atao ahoana tsika ve te hiady fanjakana? Na izany azavety tena mba tsy rariny mihitsy zao. Mariny ngamony tsika rery nohatran'izao ka. Fa nen'iza koa? Ny endry raha vao koa nge ka lasa fanjakana ny tambariny. Le tambary midadasika be io ve? Ka ngamory zareo manana tambary akoatran'io. Fa ahoana nahalalànao an'izany? Ka tafaresaka tamiko izy tamin'ny maraina. Tena nitomany ny dradradratra izy ihany keo zay mafy ange Ramatoa zany hoe esorona aminao fanananao amin'izay tsy miera akory fa dia alaina kerin'ny tsotro zao. Tena tsy mba miaro antsika vahoaka mihitsy ty président vaovao ty ka. Zany mihitsy vao henoko tamin'ny rasolo koa ange teo fa tsy mahazo mivarotra mivoaka noho ny raha tsy mandalo amin'ny garainy. Mandalo ao amin'ny ahoana koa? Hoe ampandalovina aminy ny aloha dia izay vao amidy. Fa nga misy vokatra azo amidy tsy azo amidy zany koa dia ahoana zany le paka vokatsika isa-taona iny? Ka dia tsy maintsy ampandalovina ao amin'ny garainy io zany ny vokatra rehetra Tena tsy vanina rangaha io ka. Ny avato ny poniny eto mihitsy ny tanjony. Dia mba nanahoana ihany le fampanantenana ny meny anao? Tena inona moa zany? Le hoe mba navotana ny tanitsika koa. Tsy manantena ninina mirangaha io Ramatoa. Jereo ary, jereo ty ataony takininona manjom-poniny eto. Tsy vao maika eo aletiny raha mitady fanavotana aminy any. Aleo mangina fotsiny. Andriamanitra tsy andriny andritsika eto ihany. Dia inona zany ny atao? Miandro ny rariny eto tsika Ramatoa. Hitan'Andriamanitra foana fijalintsika poniny eto mino an'izany le vatiny le président tosa ary dia ho aizy izy zany teny fanena amiko mitsy ty izy. Manao ahoana ianao Ramatoa Anta? Salama fa ianao no manao ahoana? Sary, ho aizy izy zany? Andeha hitady any Andrenivohitra? Tsy kiritiny etraketrahamboromahely ka tapa-kelatra. Aza manao an'izany fa ny fitediavana tsy mahalavy tany. Andrenivohitra zany natao amin'ity fandrosoanako, tsy mendrika anay mavoranjo.
aza manao an'izany re ianao fa ho an'ny rehetra no nosy manontolo ety mba voatra ihany ireny sahazanay mba tsy lipo-ivoarana ianao izany satria nahoana kosa ka nivadin'ny tompo Clarandry zaho dia hiakatra any an-drenivohitra any amin'ny herinandro ambony misy mety manana ka tsy mitaraina amin'izany izy fa ny manahirana ange dia izao raha izy rery no entinay dia ho fanty-antoka any anay ny vidin-jasantsy mantsy efa midangana izay tsiziko aleko ety ihany fa tsy tia hita n'izany renivohitra izany aka so dia mahita olona hiakatra kosa ary anefa ianao tsy mahita aho manina nefa raha mba entina maimaim-pona ny vadin'ny tompo Clarandry aiza kosa tena tsy mento izany mandeha amin'ny lasantsy ange ny fiaranay raha matoa fa tsy mandeha amin'ny rano akory ka anareo ny fahefanako anayahoana ny fahefana raha matora anta sady mba asa fanasoavana ny mponina ange no atao raha matoa président mbola ho ela ny rahantsika miriry eto re mbola ifanasoa ihany tsika fa tia fitaterana ity tsy azo atao an'izany satria marobe fandaniana aminy nisika ihany mantsy ange no sahirana raha ho siva ny fiara ahafahana mivezivezy ka tsy mahafantatra olona hiakatra re raha matoa président nefa na zany ara-mbala zao ihany raha sendrasendra mahita ianao vavy tsara velatsy tena adala mihitsy le raha matorasehino iny mivadiko sao ve nefa vonoany dia mbola hitalaolao any aminy any ka te mba hiakatra ny andrenivohitra kosa isika ianao koa ka maninona raha mandeha saretina mandeha tongotra ka te hitaingina fiara kosa re izy raha nga raha zany ray anga dia tsy mandahako kanefa tokony ho tsapandrasehiny tsara fa isika poniny eto ihany ny tretsafiny izy mivady ireo dia ireo ngery zareo vo mbola voatonga teto tamin'ny voalohany za raha nisotra ny tiaky keliko ity ny aben'izy mivady nefa amin'izao mila tsy ho atonona azy tsony ny varavara borampoko tany jereo fa na ny fananany azy ange mitombo isisan'andro koraha nanaovany tanin'olona sasatsasany teto ihany aza ve tsy hampanankarena azy ohatran'izao dia tsy havanimanina ny tanànaka zareo ange ny fetsifetseny zany eo ihany fa ny tokony atao manoloana ny tanyntsika lasa ny sasany io koa zao ny tokony mbola eritreretina eritreretina mona moa ka aleotsika miady fa tsy mandry fampanantenan'le président io dia inona ny tao amin'izany zareo koa nge efa mahafantatra olona ambony maro ka tsy tokony hiandry ny fikarakarana ny tanyntsika fotsiny ve tsika ny aiko ange dia hoe mety izy ihany le misoratra ao anatin'le titre ny tany fa mody lazay ny fahanarana mitovy fotsiny tsy atody miady amam-bady zany tsika raha izany mino anefa fa zany tokoa satria nahoana izy ianao ka dia efa hita miariary ny fetsifetseny ka tsy mahamenatra azy ny vadika amin'ny teny nataonyko asa miteditedy fony eto ianao rangatia ka tena matoky an'izany nefa fa inona ny mahatonga anao miteny an'izany ka izy tia fikarakarany tanyntsika hatramin'izao potsy mbola mba nahinomba avao mandrakity ny androany tena nikarakaraino mahazo mihitsy ny tanyntsika raha matoa ka tsy loza ve ranga zany nge nataoko hoe tsy tokony hipetrapetraka tsika dia ho resitsika tsisy resy tsy miady zany eo raha matoa ary oka ny raro no hipotra fa tsy fahasahiana hiady fotsiny ny fositra ray anabakan'ny sasan'ny hafa dia manohananao amin'izany fa raha za dia ny miandry ny rariny mba fantatro na izany aza mila mijoro mihitsy tsika satria ny teny fampanantenana azo ivadiana raha ho an'ny olona fetsifetsy tahaka ny président tony tena tsotsika koa nge dia nino ambongadiny avy hatrano izay nylazainy tinary no azo atao izy ianao ka tokony tsy nila hevitra tamintsika fa avy hatrany dia nandray an-tanana ny raharaha sady izy koa nge efa namoaka lalàna ampiarina eto an-tanàny inona ny azo atao amin'izany dia misikina ary heritsaina sy herim-panafa dia hiadyntsika manompoko izao ary andray an-tanana ny raharaha momba antsika
nidirany tamintsika ranta marina nidirany tamintsika amin'ity filopoko tany vaovao ity fa mona izy no lasany tompon'ireo tanitsika ireny rehefa tanànako izany ahoana tsara lasa angaray ny tanitsika fa mo zany raha koto dia ahoana le hoe didy avy any amin'ny fanjakana foibe tsy misy an'izany didy zany akory fa izy tonga dia mandidy dia omana ahoana nalalala ho an'izany tena nalaoko mivavanjana noho zany vina tamin'ny fivorian'ny tanora teto an-tanàny mifamaly tamin'ny zanaka Rabe Arsony le zanany dia nahateny hoe ho hitan'ny lafa ho lasana ohatra ny tany rakotoko ny fananandray aman-dreniny la fa izy aloha no nitatitra an'izany taminao hoe izy Rabe Arsony resaka an'izany tamiko maly raha koto dia inona ny atao amin'izany mila misaina lalitsika tena tsy rariny ka tsy rariny mihitsy zao hoe marina zao ndao resahana amponina andinika an'izay tokony atao tsy tsika rery mantsy ny anjadiny zao etraketraka zao fa saika amin'ny fokon'olona maro mihitsy ngamotsika afaka mamory fokon'olona ataotsika mafinafina ny firesahana an'izany amin'ny olonako tsy voamaika hita lotsika raha tratra manao an'izany ngamotsika iantso fivoriam-pokon'olona le fa ahoana atao resaka mipitapita ny adrevitra mikasika an'izay tokony atao raha zay dia midika raha mitohitoy za fetsifetsen'ny sasany zao dia voaroaka eto an-tanondraza tsikitsika dia tena isikimponitra misy koa andresy lahatra ny vehivavy tahaka mba iombokevitra amintsika fa tena marina loatra ny lazainao zany fa zao mila malina mandrakariva nefa tsika fa nandrina milaza azo mifandray amin'ny olona ambony eto amin'ny tany amamonina mantsy hiaro ny tandrazantsika raha ngaha ka honavy ny hevitra mimponana anontanianao tany maromaro ihany no mitovitovy tsy vitsy koa nefa ny samihafa ary ny vadiny tompoko larandrimba ny resahanao resahako tokoa dia ahoana ny heviny tsy te eritreritra an'izany hona izy fa apetrany amin'Andriamanitra ny famaizana ny prezida ohatra dia tsy mba mampietsika ny ampony akory ve no nahafaty ny vadiny dia nilaza aloha izy hoe hiandry ny rariny ka so iny raha matoy iny zany no hitatidresaka any amin'ny arainy any izaho kosa izy kosa ve dia anao an'izany izy amin'ny mahita fa izy angia rehefa nitaingina ny fiaran-draprezy dia maninona atao hitaingina ny fiarany dia makasitraka ny nataony aiza dia alefa lavitra amin'izany kosa ny sainy no fotsiny teniny hoe apetraka amin'Andriamanitra ny famaliana ny mpanao ratsy dia zay ka aza miresadresaka amin'ntsony so dia ho ratsy mifandeha ny zavatra eny mahay loatra ny loatsika amin'ny zavatra rehetra dia ahoana koa ny hevitry ny sasany ny ankapobeny aloha dia niverena ny fananany eo ampelantanany avy ny faniriny maro zay kosa aloha ny aza mba tena hetahitako mihitsy niverenan'ireo tanitsika amintsika za koa nge mba ohatran'izany rangahy dia asa amin'ny tanitsika dia ahoana avy aloha sozikevitra naroson'ny olona mety miady amin'le rangahy io betsaka fa ny Andrianarivo ny tena naningana ahoana aleo ny zanak'le prezida ny mpizinina ho faty any fa ahoana amin'izay hony dia tsisy andovy ireo fananana halatra ireo ary hiverina mora foana amin'ny tompony ny tanana hevitra taingina koa ny Andrianarivo zany raha hiditra amin'izany ihany ve tsy aleo le nanao ny eloka atsetaka kosa aloha tsy tiako mihitsy tia mandatsaka iny tika eny ka moa misy tian'izany fa mba hevitra ngena ampiadiana ahitana an'izay tokony atao ka zany efa nilazaiko aminao zany ny hevitra izay olona efa natonika ka mbola tsy ampy ny loha zany fandrafetra drafitra matipaika heverina hipotro zany ka mandana indray ary aloha ianao manontany ny olona sasany eny zangy andeha antany mihitsy zangy tiako fantatra alohan'ny zavatra rehetra kosa ny hevitra ny sasatsasa mba hahafahana miroso tsisy andaha kosa sy mba hoe hiverena ny fanana ny mponina rakoto mariny zany sangy tsara ho fantatra meloha ihany ny mpanao tsobodrano miangaly sy ny tena vonina iadiko
raha reo efa nyresako aloha vonina daholo ny vadin'ny tompoko larandry ihany tsy dia mazoto loatra ka leo ary zandray zany no hiady hevitra amin'ireo mponina raha pitso mahailo ihany ianao miresaka amin'ny olona misy tsy azoko antoka ihany ny sasany izany tsy azonao antoka raha kotopoliko fa ahoana koatry ny hafahafa zany ny endriny nahita sy rasen'ny resaka mombaly zany eny efa hafahafa ahoana tsy mba mandray anjara amin'ny resaka fa dia mihainy fotsiny de inona koa moa no andraisana anjara amin'izany angany azy mifananana ny andahana taminy na zany aza mailo foana ianao rehefa miresaka ny olona ohatra nyreny mihitsy mantsangeny tena ampiasaindraty prezitsikilo satria tsy manana lonolony aminy matoky anao fa raha fatsora izy mba fetsika io ahoana ny fahitanao an'ity fihetsika vaovaona presy ity raha anta manampimasolona dia ho verimaina eo zay ataony mponina koa ve moa tsy efa voninkiroso izany indrindra dia ho diso hevitra tokoa izy fa tsy ho tapon'izay vary raika-poka isan'andro ny mason'olona aleo izy ano nyfanomezana vary ny olona fa tokony ataony koa nge zany dia azaho aiza nefa aloha izao nydingana vita zao napetraka taminay vitsivitsy eto tanàna ny famolavolana ny pekady rehetra entina miady dia mbola eo mpiadiana ny hevitra ihany aloha zay hatramin'izao no aloha fa izavonareo mandavitra ny paikady rasona raha be jija raha naivokafo rendrenarivo sy sisy ka tsy anao tao foana ve nareo miaraka amin'ny rendrenarivo ahoana kosa ka tsy tadidinao nga le tenindray mandeha iny aizaka ny zanak'lerangary indray ny tadiavin'ny mpizininy karaha zany ve moa ny afaka ny alahelo sy ny adezera ny inona ny olana ka ny ray ny ngeny manao ny atao ny rangaty dia ny zanany ve ny ndeha ho vonoana finona mahasamy hafa ny rainy sy ny zanany tarana boanjo fotobonema na zany aza ny maha olona sy ny fitandrona ny ainany men'andriamanitra jerena raha ny fitsinjovana ny maha olona ve raha anta moa na hajeranao tamin'izany io rangahy io tsy mifanananao indray azy zao ny ropainy ka eloka eo anatrehan'andriamanitra nge raha koto ny fanalahanaina kosy ade ka raha ny fanalahanaina ary ve moa ny ampiadana ny rehetra ataoko fa tsy eloko zany mba mitadiava mo fomba hafa aza miditra amin'izany nareo rangaka ny anareo koa zany rehefa mba manao zavatra dia zany foanako ataovy moramora ataovy raha-pihavanany ataovy an'izao ataovy an'roa ka tsy fomba tsika nge raha koto ty mandatsakain'olona ty fa ngah kosa moa efa nisy laza taminao fa handatsakain'olona zay ka ty fikasandra indray narivonareo ka fikasana reriny azy fa tsy mbola mifanarahanay dia entano ary izy tsy anatanteraka ny fikasany ny fanapahakevitry ny rehetra ihany tsy maintsy tanterahana kanefa mora misy mandray andraikitra amin'ny hafanampony ihany dia azo manokana ny azy kinona marina ary teo ataonareo mbola hiara-midinika ho azahay dia roviana nareo zany ny andray fanapahakevitra ka raha rivo zay no mivory dia ho hita eo na ho vita raha riva ihany na tokony mbola hivory amin'ny manaraka eno raha matofoloha ka inona ho aty nampitsoina ho ahy mba hiresadresaka re raha anta hitady izay mahasoa ny tanàna sy mimponintsika dia ary soa ary ty dinidinika efa miaino zao ary ny fikolokoloana ny taranaka ny hitako tsy ampy eto amin'ny tanàna ity ka manam-pikasana tahaka an'izao aho ahy omena loka amin'ny mpianatra rehetra nahazo laharana telo voalohany ka tsy efa manao an'izany ve moa fikambana indray aman-dren'ny mpianatra eny efa manao an'izany izy ireo saingy amin'ny mahare mpianakaviana dia mahatsiaro teny ho manana didy amin'ireo ankizy ireo indrindra amin'ny mahavadiny lehibe ny fokotany akoho dia misaotranao indrindra amin'izany fandraisanao andraikitra izany manaraka an'izay koa mpianatra mahay indrindra afaka CPE dia etoanay ny fanohizana ny fianarana any an-drenivohitra
Manina nefa raha sekoly ambony hahafahany ankizy rehetra manovo fahalalana no tsangana eto de amin'izay mba tsy mandeha any an-drenivohitra ny ankizy. Mbola lavitrezaka izany Ramatora anta. Azo atao koa nge manao latsa-kemboka nanganana sekoly e. Ohatr'izany hatrany ny fanaovam-pony eto rehefa ohatra hoe misy zavatra iombonana tiana mba hajoro. Ka mandra-pahavory an'izany latsa-kemboka atao izany dia inona ny atao an'ny ankizy? Dia mampisalasala izany re Ramatoa Président. Fa inona mampisalasala anao amin'izany Ramatora anta? Ny vehivavy rehetra rehefa niresahako an'izany izao dia nakasitraka avokoa, indrindra fa mivadin'ny tompo Klarandry. Mampisalasala izao. Ny zanakiza no angarana etoana hianatra ny andrenivohitra. Ka izay mahay ihany ny etoana Ramatoa, izay mahazonao ty ambony. Dia mpianatra firy ny etoanareo amin'izany? 5 na 4 eo ioko. Tena tsy fokana lavitra ny zanako Ramatoa Président ka. Dia aza alefa ny zanakao rehefa tsy fonao tsotra izany. Inoko nefa fambafondre ny tahaka ny ihany ny andrehetra fa tsy samamboraka an'izany aminao fotsiny ry zareo. Izy rehetra aza nakasitraka tamin'ny resahako ka ianao indray no milaza tsangatsy amanorana eto. Andefitra ara vitsy anisy nefa mba dinio ihany le sosikevitra teo manangana sekoly ambony eto an-tanàna izany. Hodiniana ny sosikevitra fa izay aloha ny azo atao amin'izao fotoana izao e. Eny ary tompo. Zany ny antsondra matovadiny raprezy gaga amin'izany no mariniko tany amin'ny raseny zany avy eo ka ahoana hoe ianao dia ahoana mba hevitra raseny mankasitraka an'izany atsaka ny sendaba noho izy ary satry noho ny mba hony zanany voalohany etoana fianarana any an-drenivohitra. Tena hafahafa mihitsy ny Ramatoa indra izany. Fahavaloko izao ve dia mbola antenaiko hanondro sany taranako ihany kio aneny tonga amin'ilay fitenena hoe tratra ny tapomasy sy ny tapombavy. Tena fetsy misy ty filopoko tamin'ny vaovao ty. Ainy hatramin'ny fanodikodonana ny sain'ny olona mba tsy ahatsiarova mponina sasany zavatra tsy vitany. Noza mihitsy izy tira kotoko. Manompoko izao izany dia akimbony ny vava. Aza miresadresaka amin'iny raseheno intsony fa atahorany hivadika iny. Inona koa ny fenao resahako aminy io? Iza mahita fa na re vehivavy tompoko nge tsy mahatambava rehefa mafana zay ny resaka ny hafa kosa izany fa tsy zay ny say efa hitanao nanao an'izany eny mbola tsy nahita aloha sady tsy mbola nandresangy tokony ovy vehivavy ihany koa nge ianao izany kotrany tsy matoko vady mihitsy ka ka ny olona hitokina nge ny anehoana ny ahiahy iza koa ny ampiseho zavatra tsy azo antoka amin'ny olona tsy hananana fitokisana. Fa ono mba nanahoana ny fisotra ny dinika rehetra hatramin'izao? Efa mihamatotra ka. Nga tsy ahitany tsy fahitany io rangahy io atsoatsy. Ahoana izany ny tetika efa mihamatotra? Oka izany ory izay delahy ihany aloha ka. Ny fanahoana kosy. Ka efa mba mifamipeta kosa ny fahasamby tsy ilaza ninina na amin'izana amin'izako. Dia mifanady amin'ny vady aza aloha. Raha misy fiatraikana ity amin'io izany konikoninareo izany dia ahoana? Tsy izany ka. Ka ny zavatra konkonona ihany mantsy no mafipetraika rehefa mipoaka. Ka na mipoaka aza nge tsy avoanareo mihitsy. Fa ny potipoty no mety andratrako. Tsisy an'izany hoa. Tina ny vonikadiny anaika mifampatoky hatramin'ny farany. Izy reto menaka savony reto tany amin'ny vadin-draprezy sao dia mba menaka misy pozina amonona antsika tony tsy isy an'izany re rangaha izay vehivavy rehetra ny voritao ange no meno oatra ny reto daholo fa inona hono ny antony sandraka asasarana oniko asasarana amin'inona amin'ny fanaovan-draraha fa inona ny dinianareo tany izao natsapa ondry zareo fa mampalahelo ireo mahantra eto tanàna ka tokony ampiana
angatsy reo ihany na tonga an'izany noho aloha afa aza tapahanao ny teniko hoe mihaino ahy karakarana sakafo masaka ondreo mahantra dia amidy amin'ny vidiny mirary ohatriny mihina ny vidy mirary zany 50 ariary dia inona koa no vitan'izay 50 ariary vary sy laoka onona atao hoe dia izy mivady no miantoka an'izany dia iza miantoka ny vary iza miantoka ny laoka iza miantoka amin'ny fikarakarana izy mivady ony no mikarakarany vary dia mikarakarany laoka naikosa tapenana ny vary masaka indray zany ny sain'ny olona tsy eritreritany zavatra tsy vitany ka ikarakaranyizany mihitsy ange ny tsoinanay vehivavy eto tanàny dia irotsaka amin'izany koa ianao takoa ve dia anao an'izany ina ny tonana nreto savony sy menaka reto raha izany tsy misy kosa ve ato trano tsy raisiko ny amin'ny dalatopo ngatsy ho an'izay miasa reny zany tokoa sa ianina ho afa dalatopo amomezana miaro-pozina ampiasaina fotsiny dia saiko dia mihevitra maty ianao fa hanaiky an'izany reo tsaroa fa takalopatsa vidy mpihinanana ny amin'ny manaraka reny tsy atao tsony aleo aloha reo ampiasaintsika fefato-trano dia ho anao anao rehefa tsy mila enao tia koa sarotinery ny menaka ny savony angano miady taminao ka avy amin'ny fahavaliko hoe dia tsy tiako e dia inona moa zany ny antony ampiasako andreto rehefa tsy tianao ka ampiasao fa reo vokatra visy lehilahinareo ko aloha zany nomena ny mahantra ireo ko akoa tsy ampiasa na ny telona ny tia menaka ty aza ve tsy akarary kibo noho ny tsy fitiavanao azy ko zany no tianaoko ka rehefa omeko mahantra eto tanàny reto e tandre misomena ny avako na mahantra ary reny tsy ilaiko menao andreo enao tia koa dia efa mba sarotiny tafahoatra mihitsy ka zany za sy ny avako ary ny taranako tsy mila fifampikasoana amin'ny olona tahaka an'ireny ty ataony radada tokoa ny mahalasa ny saiko ry setra efa hoana hatramin'izao dia mbola tsy tafavoakany ihany ny titrandreo tanindreo ho amin'ny anarantsika ka rehefa nyteny izy hoe hikarakara dia izay tsy tairina nge izy iny na zany azako sady mbola variana amin'ny ady toerana politika koa nga rainy dia mety sondriana any dia ho tavely etsytsika raha zany izy ve dia mety tokapitaka ary lina karaha zany dia aleo zao no mampiasa olona mamboly zao ihany no atao fa tsy manangan-javatra mitoetra maharitra ka zao ihany koa angeny azontsika tombony mibaiko fotsiny dia mapakatra sy manondrana rehefa vokatra izay nambolena jereo fa na ny tany sasany aza tsy vita kory ny fambolena eo aminy ataovy mampionona ny saina kelikely vita namokatra be sady efa tombono atsika koa angeny ny elan'ireo olona ny bahatoerana tamin'ny tany sasany lazainao fa tsy vitatsika dia matoky andradadatoa zany tsikako matoky azy fa izy ihany ny fitaratra mahasosotra koa izy zany ka aleo misakafo tonga dia maka toerana ianao fa hikarakara vetivety ade ary maninona ny tsy mivaina mihitsy ty loka anga dia tsy misy afa-tsy tony ka io reny ambony farany tamin'ny tahiry tao aizaka efa henakisoa maly dia mbola henakisoa ihany androany raha pitra rery setra hiakatra ny andreny vohitra dia mba hovay zavatra fa mihitsy ny loka manomboka raha pitsy fa manderaka ty henakisoa lavitika ka inona raha ny tianao zay tsara any dia hoeto daholo dia aleo ho teneno raha se eno iaraka amiko raha zany tsy laina amiteny azy an'izany fa maninona kosa tsy atao fitondrana mahantra kory ny fiara korolina tamin'ile indray mandeha azy efa nanenenako dia rehefa anena ianao dia aza donoina mitondra whisky fa angala ny sahady le ao ry sitra farabodiny tavoangy sisany taoko tsy ampy ao anatin'ny herinandro zay enao ty dia efa mba mahery misotra erika fanga zaharery no misotra an'io ny akely ihany fa ny ianao ohatra ny rendrano fisotro reny mihitsy misotro azoko tsy olana ankizy zany aleo misotro fa efa eo ampelantanantsika ny arena sy ny fahefana arovina ny vita ilay fiaranamboarina tamin'ny herinandro iny rehefa miakatra ny tokoa ianao raha pitso
dia mba mantalova kely any amin'ny garazy fa mila taitairina le mécanicien fa milalao asa be mandreraka be fa lasa ihany ho any saiko risetra fa lasa izany ray hono ny eritreritra ao efa ho any andrenivohitra ihany ara-pitso ka maninona mora mba hitondrana loaka tsaratsara avandro io mahandro ireo mba hovaina amin'ny isan'andro re fa inona koa ny mahatonga anao mieritreritra an'izany ka tsara tapenana amin'ny mason'ireo olona ireo so eritreritra ny ataontsika ka olozany anjora taka ny hevintsika ka tsy efa tampona ve ny masony amin'io sakafo mena azy ireo isan'andro io isika ny tokony ho malina mialoatra any so fantatra izy ireo nitetika adsika ina matotsy takany hatramin'izay dia tsy ho fantany mandrakizay tsony nitetika aditsika aza manao an'izany ianao fa ilaina foana nefa nambatambazana tsindraindray dia ataovy ary izay fantatrao fa mety raha midiniko izanyko angao ho vitako zasa mirery ka ataovy eo izay mety ianao mahafantatra an'izany ka raha atao amin'ilay akofaka nanofo ireny ve tsy ho mety aminao dia ahoana nefa nieritreritra ireo vehivavy eto an-tanàna miara-miasa aminao manoloana an'izany rano maro aloha dia mahakasitraka mandrakariva izay fanapaha-kevitra raisiko fa misy ihany angano tsy makasitraka an'izany tsy mbola naheno aloha fa tsy fantatro izay any an-tsainy sasanyko ahita ho aniko aminay izany nefa ireo tsara ny ary ve misakafo tsara mividy miravy mba fanambatambazana azy ireo tsy saina izay ataontsika koa angely ny sakafo ireny ka efa izany mihitsy koa moa no nanaovantsika azy ko alina be reno vonondy ka zao vao nirava ny fivorinako dia nanahoana ihany ny fandehan'izy eo efa misotra araka ny eritreretina ka ahoana izany zao aoka mba ho tsy ambaratelo izay tantarako aminao zao za kosa ve dia matika fenako ka zao isy olo tena hiakatra ny andrenivohitra amin'ny herinandro ambony anao inany ampahafantatra amin'ny fijaliany vahoakeritra sy ny ataon'io rangahy eo amin'ny tompona andraikitra samy hafa any ambony anyko angamo tsy hoe dadatoany ihany ny tompona andraikitra anyka tsy nolazainy ny zanakavandrandrenarivo mianatra any zao fa azo atao tsara hono ny toritompona andraikitra manararoatra ny fahefana eo am-pelantanany tahaka ny ataon'io lehibe amin'ny fokotany io tsara kosa izany dia ina ny tokony atao na fanganana n'izy ka efa mandry izany raha anta miandro ny vokany sisa fa izany nanao azy le zanakavandrandrenarivo no manampy anay andrafitra ny atota taratasy rehetra ilaina amin'izany dia aterina fotsiny sisy amin'ny herinandro ambony fa ahoana no nafanareo mifandray tamin'io zanakavandrandrenarivo ka eto amintsika izy zao maka-rivotra eto ange amin'izao fotoana izao ka nito tsy fantatra sady to tsy hita afenina mihitsy ka tsy azo aderadera satria olona nahita fianarana ka mety fofon'le président io ihany koa ny ainy tena mba matipaika mihitsy izany ataonareo izany miara mivory aminay foana ange io zanakavandrandrenarivo io dia izy izany nitondra ny tota taratasy any andrenivohitra izy dia miaraka amin'ny olona efatra aveto amintsika malakilaky mividy tiraraha ty fa tena mijaly mihitsy tsika dia ary sy masaka ary fa tena anao namafy mihitsy azy any ka tsisy masaka nge ao rangahy fanakaiza le varokapoka ambony farany tao no namafy izy dia mianadazana antsika dia landry zareo le izy ary ny ankotrana laniko nga tsy tena nyrangorango mafy izy ireo izy ianao ka indrindra fiparany kely montsany iny foko mijery azy raha mafana romenahy raha sy vetivety eo ary tena mafy ty tsy ho vita moramora kosa aloha mivalin'izao le président tiany ranonao misaotra ary ianao nga tsy sotro sotro ka izay nge nitondrako andreto koporo reto dia ataovy araha matofy izao ny zava-misy
taiza ianao no nahita an'ireto fahareto rahanta samboriko tany amin'ny ramatorase eny reo ngama natahirim-baripetsaka ramatorase eny iny hatramin'izay nikarakarany sakafo mahantra eto tanàna izay hono dia mba nananambom-bava ry zareo izany lasa nananambom-bava ry ramatorase eny tsy mihinana an'io raha izany orangaty afahoana vary avy tany amin'ny fahavaloko io ka tsy tiako vary tany amin'ny rase eny re io tany amin'ny fahavalo ihany zany fa rase eny fotsiny lalana natongavany tato an-trano ary io any io dia malalina koa ianao zany ko zany no izy rehefa fahavalo dia fahavalo ary ny fahavalo dia halatra amin'ny momba azy manontolo dia atao aiza zany ireo vary ireo rehefa tsy sahanao ny mamerina azy any amin'nankanao azy dia ario any amin'ny fako dia inona no manina tsy misy mivatiny izay tsy mihinam-bary rahanta zao dia nizao dia hijery anykotrany eny mpiara-mitolona miandry ianao zany vo manokonako falosiny ty ranga io izy io fa nga tsy mandalo aminao akory ny taratasy rehetra mainga teo tanàna reny tsy maintsy mandalo ao amiko efa didina voakako teto tanàna ange zany saingy nanao lalana ambanin'ny tany le kary mahatisany dia iza nefa ny tena lehibe ampitory atsika ny akamaroan'ny fokon'olona no nitory araka ty taratasy fiantson'ny fitsaran'ity dia inona zany ny tokony atao ry setra enina mofa tsy tonga dia ajetaka lerako tony mihitsy afa ino loharan'izao fitoriana izao oke tsy ranga ty fa ianao koa ve miraitsy kombakomba am dia inona koa ny tokony tombotsoako amin'izany fa raha mon'olona ianao dia voamaiky tombony eloka hitorindry zareo anao fa za rery angamo ny tokony ho tazomina amin'izao raharaha izao fianao aloha nitoriany fokon'olonako iombona antsika izao raharaha izao ry lina fa aza manala tena sangenao mpanatateraka fa za mpanaraka ambokiny fotsiny ihany ay kosa dia rehefa hihinana sy hiletra zany ianao dia tsy mpanaraka ambokiny fa rehefa hizaka mivokatry ny natao kosa dia mpanaraka ambokiny ka jereo ny taratasy fa ny anaranao no mipetraka ao amin'ny fetson'ny fitsaranao ary mipetraka olona hotoriana ianao amin'izany aza manala tena raha matoty faniaraninana tety ansika za angamo manara-tena fa mampatsiahy aminao ny voasoratra fotsiny ka inona ary zany no tokony ataoko atrehano io fitsarana io raha pitso dia zaiko ka vonina hiaraka amiko any ianao sahoana namoana moa tsy hiaraka aminao sady iza koa ny tediavinao atao amin'ny fokon'olona fitsaram-bahoaka eto tsy fantatra mantsy izay ao andohan'ireo dia avela ho rembo maizina eto zany ny fananantsika za zany ny heverinao fa hiambina eto raha pitso karamao ny eny an-drano foy andro tanàna orlina na ho karamaina aza ny eny an-drano foy mila anao manara-maso kosa ry setra zaho tsy majanona eto mihitsy aleo miara-mirona dia ahoana ary zany miatrika fitsarantsika raha pitso dia zaiko ary inona koa moa ny tsy anetsehanao ilay dadatoanao iny nitotsina anao ninina kory raha dadatoa hatramin'izao ka efa mifindra ny toeran-kafa ankehona izy oviana ary naninona ny tsy nampahafantarinao azy any nieritreretiko aferanay menakavy zany dia izao ny vokany vitatreo zany ny anareo menakavy fa iza koa no miteny anao fa vitatreo ny ena menakavy tady dio fa raha mbola zako ny setra tsy maintsy mahita lalakivoana ary amin'izay fotoana izay dia ho fahaiziko ataoko mandraingaraingo mihitsy ireo olona rehetra mitory ary eo hoy teo zany fa ty fitsarana rapetsy ty aloha eritreretiny tsy hitako izay tokony eritreretana amin'io fa ahoana ry setra zavatra tsy misy fotony io zaza ohatra ny lasa saina ny tsy tokony niakatra monjy an'io koriko fanahoana fitorian'ny tambambohatra io ka tsy misy dikany tsy maintsy atrehana io ry setra niza mitory sady io koa nge fampantatra mialoha fa tsy maintsy tsika ny andresy
hitanao zany fa le rakoto mihitsy ny atidoha amin'ny fokon'olona te variana rangaty ataoko malala ny anarako iny fa inona koa no nanjoany solo very sahany mihitsy ny aranjoro tamin'ny rakoto teo ny solo tena amin'ny fokon'olona reny ny atao hoe tsy malala ny soa atao aminy fa rehefa mivadika tahaka an'ireny dia ompitehako nanao ahoana aloha ilay mpisolo vava nalehanao nga mpisolo vava nalehako Ozy, fa inona mpiasa ao amin'ny ministera amin'ny fitsarana dia ahoana hoe izy onona hikarakara ny ora rahantsika io izy tsara kosa zaniko dia ohatra iny nanomenao azy fa nga misy vola mena izany fa ahoana bandy ny ara-nianatra tamiko le izy tsara kosa zaniko tokony nomenao vola ihany anefa izy anafanganana ny raraha tena mpinama an'izay fo ny tany an-tsekoly dia inoko fa hiasa ho ahy izy akia fa ahoana aloha ny tsy nalalanao azy hatramin'izay dia tsy haiko fa izay mifandeha amin'ny fiainana isika avy namonjy fisarana maliny no fanena tamin'ny teo ambaravarana dia iny ny fanatsafa teo iny andony asika no alemeloka omena vola izy dia tsy atao hoe sara amin'ny fikarakarany rarahantsika fa atao hoe fanomezana fotsiny mety andeha aingana ny raraha amin'izay efa namiazo mihitsy anka fa izy ny tsy nentina indray tsy vidiana ho izy ny finamanana tena mba hafa kosa izy zany ka izay anke no nyteneniko taminao teo hoe tena mpinama an'izay fo ny mianatra tsara mihitsy aloha ny resahanao tamin'ny momba ny rarahantsika alala mihitsy le rakoto sy ny tarin'ireo mbola misy tokoa ny tena namana ka inona moa ny olana fantao fitaina zao ny amin'le rakoto solo vera ety anandray ry be mainty ka atao hoe tsy eto tanàna ange ho izy ireo fa iza tsy haiko mitsomijanona any andrenivohitra any iza ny nalalana ao an'izany raha matora sehelo matsiravina tsy vanina tena mahasosotra mihitsy fa inona ny tena tia le dadatohanareo atao tena tsy haiko tsony zaka tsisy nininona natao mihitsy ka na za koa aza ki tena variana kanefa dia reny ny lokaloko mahavita zavatra le izy ny ovandraikitra zao ny tsy nahafahany etika na dia zany aza ve dia tsy mba mananamana azy ifampirarany ao anatin'ny antony mpiara-misosy ange izy dia tsy haiko tsony rery lina le namanao koa aza atao tsy niesika akoriko aiza le hoe mampinamany ka za mihitsy aza angamba ny tsy nandraisany volako satria tena ohatrany tsy hanao mihitsy izy ka rehefa tsy hanao dia tokony mitsotra ahafahana mitady olo-kafa tsy manaiky ikarakara nefa milalao tanana fotsiny izy kosa ange akiny laza mivantana fa hoe ikarakara na zany azy rehefa tsy hanao dia milaza marina dia mitony koa aloha ianao fa tsy maintsy ahita hevitra hafa tsika ento mandresy fa inona koa mbola hevitra hafa apakatra fitsarana ambonitsika orisetra efa resy tamin'ny fitsarana mbara tonga voalohany ve dia anatena ndresy amin'ny fitsarana ambony ihany tsy fanamafisana ny didi mivoaka teo aloha fotsiny no mivoaka amin'ny fitsarana ambony aza manao an'izany ianao fa tsy fantatra izay mety ho fivadiny aleo aloha atao fotsiny izay ampakarana an'ilay fitsarana ambony sady zotsika koa ange izany dia tsy marisika amin'izany fa rehefa mazoto ianao dia ataovy sady tsy za koa ange ny ianao an'izany mivantana fa maka mpisolo vavy dia mpisolo vava izay tena hanao azy indray alainy ka asa mpisolo vavy izany ka hainy izay tokony atao isa mahita fa sao dia mampanantena tsy misy takandra dadatosy le namanao iny aiza koa nisy mpisolo vava tsy hanao tsara ny asa andriliana dia tsy haiko izany fa reny anankiroa reny no fantatro reny ange tsy nisy mpisolo vavy mpanao politika sy ny ara-nianatra fahiny fotsiny reny dia ataovy re soa ihany fa tsy mamaiky anampiasa vola tamin'ny tany rehetra lina tsy maintsy isoratra amin'ny anarantsika ny tany rehetra fa za mora kivy tahaka izany ianao amin'izay fotoan'izay dia hanao fanorenana goava ambetsika ary anilika tanteraka andrakoto sy ny tariny
orangaty afa manina banana taka an'izao lalina makao amiko nga tsy efa nerahantsika nanatrika tena fitsarana ny fianona didi-pitsarana resinareo ka tsy tompon'ny tany miverina aminay ny fanananay iza nylaza taminao fa resy zay dia adala zany ny fitsarana namoaka ny didiny orangaty didimbola azo vainy iny rehefa miakatra any amin'ny fitsaranam-pony zany de tsy ay mihevitra amin'ny fitsarana ho vendrana mihitsy zany sady mo misy mpitsara mahay sy mahay ka zay didy avoaka ny sasany de toerin'ny hafa matoko ny fitsarana zay ringaroa ay de raha tsika mahita efa matoko ny fitsarana koa zay nga tsy nisofinao tsara nga mo reny voalaza tena fitsarana reny nandroaka ny taninay fotsiny vitanareo fa tsy nandray andraikitra tamin'ny fanajariana ny tany sa hodinao tsity reny mpirofona sehonay tamin'ny fanajariana ny tany talohany nandroanareo anay reny aza mojamba ringaroa so arary andoha ambony any eo ka melaranga ianareo idiranay amin'ny taninay efa hoe tsy taninareo tsony fa fafanananay ay de hitanao kely zany fa ampiakatra fitsaranam-bony mihitsy ary akapisolo vava tena mahay taterao reny de matoa zay sitraka mifonao fa mpanaraka fotsiny zay hitanao kely zany enao sy ireo namanao reo mihitsy ny alala amin'izay fotoan'izay oka ho tsaronao tsara fanirariny tsy fola mandefitra ary Andriamanitra momba n'izay mandala ny fahamarinana fa iza milaza aminao fa manana amin'ny marina nareo ka mbola ho averiko aminao zany ny votoatin'ny didina voaka ny fitsarana tsy te andrea zany afa apakatra fitsarana ambony aho ahita mihitsy nareo amin'izay fotoan'izay de miandro rezay ringaroa eno ary tsy hanao lombototoanareo hiditra keriny sy midongony tany koa aleo ante rehefa mivoaka ny didy ataon'ny fitsarana ambony vo miveriny eto nde za tsy izy ndray matoa soavadiry any amin'izay aleany efa zatra nandroba sy nietraketraky nareo ka manantena hita rariny amin'ny fanaovana tsinotsinona anay hatrany ny marina nefa tsy mba maty ho hitanareo tsara mivokatry mifampakarako fitsarana ambony de raha mahitra zany rehefa tonga amin'ny fotoana zao fokon'olona efa iny le raha nalala iny didina voaka ny fitsarana fa nandresika na izany aza nefa iano tsara aza mbola manditsy afa tavony fa milaza ampiakatra fitsarana ambony izy araky nefa reotsika noho izany de aza mbola misy kitikitika ny tany aloha fa aloha miandro mivokatra ny fitsarana ambony ataon'izany sika ka zay valiny eo de eketsika mino nefa fa ny fanamafisana ny didy efa navoaka ihany no voaka ny fitsarana ambony de samy maharitra Record FM nanolotra anao teo fandrobana sitraketraka nosoratany Eric Ravalson falimanana lila ilaina zoto olo ravaka nofy no nanome aina ny tantara nandray feo sy hinana totosa miaro fi fandrobana sitraketraka